Valo volana no efa nampiasa ireo sambo enina nanjony tao amin'ny faridranomasiny Madagasikara. Miainga avy any Toamasina hatrany Manombo Atsimbo ny orinasa Maprosud andreo mpandra Rasinòa miara-miasa ny Madagasikara. Noho ny fitaranana voaray milaza fa misy tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpandra Rasinòa ireo dia tonga tampoka nanadiady tamin'ny Antsipria ny fomba fiasa taty an-toerana ny ministry ny Jony sy ny Harena anaty rano Augustin Andriamananovo. Entitra izy nilaza fa tsy maintsy manara-dalàna avokoa ny mpandraharaha rehetra miara-miasa amin'ny Madagasikara mba hisian'ny fitantanana maharitra ny Harena anaty rano. Firy zany équipagenareo aty? Chinois fito, des gasy sivy. Ny protocole d'accord signénareo amin'ny article 12 jereo tsara fa 80% ny équipagenareo à bord tokony malagasy anomboka izao tsy maintsy manana élément observateur ny CSP à bord nareo ary nareo mandony indemnité any. Neno azy ny ministre hoe ministère mila mangarahara tsy mila zavatra hoe flou mahapaky reo observateur mila mandefa tato au quotidien par radio aty aminay aty amin'ny centre mila manara-penitra rehefa miara-miasa amin'ny malagasy eto Madagasikara. Malaza mantsy eny hoe misy arato 10 km sisa eto dia mahita zany fa raha ny arato lavan'ny arato ampiasain'rareo dia ao anatina atsika hoe norme izay international fa eo amin'ilay maille de filet eo dia tsy maintsy hoentitra fa tsy misy fanapaitra zany fa tsy maintsy ho réquisitionnena ny filet izay ampiasain'rareo mikasika ny zavatra zay ary tsy maintsy sisy phase de régularisation koa ho ataony ny mpitrandraka rehetra amintsika zany mba anajana ny cahier des charges araky voalazako teo ohatra lanana malagasy mifehy azy dia 20% isan-jato ny tatsambo izay entin'izy tony dia farafaratsiny tokony malagasy ary ny Harena izay vohodina amin'ny tony ihany koa ho izahana mba hisy ny atsotsika hoe base à terre isy zany famokarana azy ety fotony mba ahafahany vahoaka malagasy misitraka amin'izay Harena vokarina ety amin'ny ranomasina ety. Tao anatin'izay 7 volana izay dia trondro vaventy 530 taona no efa voahondra n'ity orinasa Maprosud ity. Ny faritany Toliary izay misy ny 530 isan-jaton'ny vokatra an-dranomasina ananan'i Madagasikara. Vonon'izy ireo ny anaja ireo toromarika rehetra nomen'ny ministra teto araky ny lalàna velona. Miezaka zany ampianatra an'le gasy an'le sambo. Raha vao le gasy zany efa mahafantatra ny former tsara n'ity sambo ity miasa tsara dia 80% ny miasa amin'ny sambo zany dia gasy manaikan'izy zany satria le arato zany le mason'le arato tsy ampy kely zay zany tenenina na ito tsika moa tsy sotra amin'ny nakanahy. Manan-kery ho an'ireo mpanjony vaventy rehetra ny fanarahan-dalàna takina tahaka izao hoy hatrany ny ministra.